dia sarona zany no hoe fandranana antsokosoko andramena tao amin'ny seranantsambo ny Toliara no nitrangany zany de sarona tao hoe 12 conteneur zany ny andramena saika ahondrana mankany ivelany. Raha ohatra ka nidirana lalina reo dia misy andramena de misy vombona zany hoe bois de rose hatrany amina 2000 rondin mahery ary palissandre eo amin'ny 100 mahery. De rehefa sarona zany ity fandranana tsokosoko ty de milaza ny tompony fa hoe nahazo alalana autorisé. De nitrandrahana moa hoe ahoana iza zany mame alalana fa ahoana fa ngamo tsy efa nisy hatrany amin'ny taona 12 nefa mipetraka ny hoe tsy azo ataony manapaka, tsy azo ataony manondrana, tena formellement interdite na ny coupe na ny exportation de hoe autorisé ahoana indrindra ao anatiny zao vanim-potoana hoe efa manao fihetsiketsehana be le mpanatanteraka manao lalany chaîne pénale le zao hoe tsy andefitra etsetratsetra de mbola misy hoe any atampony any mihitsy no manome alalana ny fanondranana an'ilay azo sarobidy ka saina lefa any ivelany any. De ny vaovao farany zao de hoe avy eo anivony ny ministera ny tontolo iainana mihitsy no nanome alalana ny fanondranana an'izany azo sarobidy zany. Iza moa ministra ny tontolo iainana Ralava Beboarimisa. Zay vo androany de androany tsika mahita ao amin'ny Midi Madagasikara aty amin'ny la une hoe Beboarimisa valorisation du capital naturel zany eo amin'ny titre eo zany omena lanja ny arena voajanahary valorisena tsy fantatra hoe inona ny tian'izany resaka zany ambara arovane atao zay fomba ifehezana azy de ao amin'ny ministerany nefa no manome alalana an'izany hoe fanondranana andramena zany. Mahagaga zany mahavariana zany manahirana zany Ralava Beboarimisa ministry ny tontolo iainana ao amin'ny departemanta ministerialy tantaniny no mivoaka zany autorisation zany fa mangina ny prime ministre zay hoe tsy hisomasoma anzay mbola samanao mbola vo tamin'ny herinandro ange zany re olona asa raha manararoatra fety alakamisy zany 24 décembre manararoatra ny sasak'alina krismasy amin'ny taty io alefa varina ny olona amin'io mivavaka manao sasak'alina maninona eritreretritsika ange zany zavatra zany kisendrasendra ve tamin'ny lakamisy tamin'ny melohan'ny krismasy ny olona mivavaka manao sasak'alina hitsena ny
krismasy ny ampitson'iny ny manam-pahefana ny mpandrarana iny amoka are-pirenena ho an'ny ivelany ary fahasahina lalina mandalo porony tuliara ara-dalàna zao tsy tahotra tsy enatra tsandraindray no oely mahita an'le fietsika sy ny toetra ny reto mpitondra reto tena ohatrany hoe tena efa tsy mahalala minatr'olona mihitsy tsatra moa tena hoe ohatrany hoe sanatria ohatrany hoe tsy mahatahotra an'Andriamanitra zany zay mipotra mamotsampony efifarana ny taona mamoaka bilan ny ONIV ny HCC ny hoe iza daholo satria takina anao déclaration de patrimoine ny ministra tsirairay ao anatina gouvernementa olona ataotsika hoe numéro 3 ao amin'ny exécutif zany ministra mpanjakana ministre d'état Rivo Rakotovao fa retardataire vao omaly nanao déclaration de patrimoine vao omaly efa nanomboka omaly no voaka hoe misy ao anatin'ny gouvernementa tsy mety manao déclaration de patrimoine nefa takily lalàna zany le déclaration de patrimoine nge zany hoe melohany ianao mandray an'le asa de miteny ianao hoe za nana tobila ray manana tany etsenanina manana trano atsy tonga indray ny taona manaraka mba tanony karamako siana de mba niampy tobila kely anankiray tsotsotra indray ny tobiliko mba ohatrohatran'izao de manao an'iny déclaration iny ianao ijerena hoe azo mandeha tsara normalement ve ny fahazahonao ny arenao fa tsy hoe misy fananakarena tsy mazava na mamanina ao amin'ny RFI moa de miteny hoe BMA mpitondra ty Afrika ozy de BMA ny akamaroan'ny fananany de gaga ianao zay sa mietrehitra hoe tobila ve zany BMW ve zany sa inona sa ahoana ay le BMA de hoe bien mal acquis zany hoe fananana azo tamin'ny fomba masirasira manjavozavo tsy mazava zany ny ilana antony déclaration de patrimoine tony fa misy tsy manao anisany tsy nanao atrinomaly ibeboary misy aralava Roland Ravatomanga adio tsara daholo zany anarany zany Antelme Ramparany ty ministry ty koa ienjany io Antelme Ramparany io Roland Ratsiraka ka rehefa nanomboka mipoka ve ity fahasarona-ny fanondranana ny tsokosoko Bois de Rose Palissandre saika natao tany ivelany ty de mipotra tampotampokeo androany beboary misy aralava vao tonga manao déclaration de patrimoine manarona inona manafina inona zay ny mahatonga atsika miteny hoe tena pro le zavatra ataony reto mpitondra atsika reto am'izao mamaraparana taona zao mbola misy mahavita karazana scandale ohatran'izany
Noel mamerina foana efimbetsaka mba nyteny ty hoe tena de tena hoe fetsarambela tsy lalina tokoa ve le hoe miangona ny ampiangonan'ireo ministra reo prime ministre filoham-pirenena natao tamitamina mihitsy hoe tany anoso be tany ampiangonana tany ny filonina no Noely ny prime ministre hiditra ampiangonana ary mireo ministra reo mivavaka fa mijery ny zavatra any ambany latabatra ataony tsirairay. Zay le nanaovantsika fanankosona hoe matahotra n'Andriamanitra sa tsy rehefa tsy matahotra rehefa tsy matahotra antsika menakavy mba farafaratsiny rehefa mba miditra ampiangonana de miferinaina na matahotra de miandry sika fa misy an'izao mantsy ao anatin'io resaka bois de rose io ty mantsy zany zao a hoe nytao amin'ny présidence mihitsy netsika fa tsy ny gouvernement nanao an'izay nahatrarana an'io fa misy ekipa koa any amin'ny gouvernement sy karazany any miandry ny élément en présidence de misy élément koa concerné any amin'ny anteny miram-pirenena any zany hoe sokona mifakahita bois de rose ka asa inona ny disposition mety hitranga na omby amin'ny 2 isan-jato ny gouvernemanta fa tsy maheno filoham-pirenena mitenitsika tsy maheno prime ministre tonga fofona eo anatrehany zao problema hoe mbola misy ihany le fanondranana mo de alalana sirika aminao hoe semi travailler nge io zay no nanomezana lalana azy zany hoe efa nasiana fanamboarana karazana ohatrany hoe fanaka ve zany sa inona semi travailler ahoana ny rondain ihany ny rondain nisaisan'ny olona nahatratra tao fa miandry tsika rovina vo tena izy beatoka ny tapitapony any a hananana fahasahina hoe mpitondra na tompona andraiky tambony eo amperinasy ampidirina tsaraina de mizioga fa raha misy angamba ataotsika hoe valeur na atao hoe karazana ny ilazantsika azo hoe filozofia ny ainana fahendreny ny ainany malagasy tany aloha tany mahatonga azy mba niezaka nanao zavatra marina niezaka nanao zavatra mahitsy tao anaty fiarahamonina de nitaotry ny tsiny sy nitody hoe io any de ny atao ihany no miverina be de be ny fotom-pisainana malagasy miresaka an'izany hoe ny atao ihany a no miverina mamafy ratsy ianao de midinja ratsy ianao mamafy tsara ianao de midinja tsara ianao be de be ny zavatra tenenana an'izany ny aza mijery loasa manginy ny to tsy misy fa ny ataony miveriny kefa manomboka miantsoantso ny olona ny farany hoe de efa de tafahoatra le tsy fatahorana ny voaka malagasy efa de tafahoatra le tsy fatahorana n'Andriamanitra de sasany rehefa miantso tody sisa sanatry ny vava no ataony a
eo anatrehany zao karazana hoe tena fioara-pe filalina ataony manam-pahefana, ataony tompon'andraikitra samy hafa eto amin'ny firenena.